mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe tsika amin'ity anio ity a. Manasana ihany koa hiaraka hiaino zany sy hianatra zany eto amin'ity fandarantsika ity. Alohan'ny telantsika amin'ny lesona anio a dia hivavaka-tsika. Ny Andriamanitra tsara indresan-danitra tolotrainao ny dera laza ny azy voninahitra. Sotranao izay tahinao sy ny tantaninao ary ihany koa mbola omenao ny zava-tsoava aminao. Koa mitenena rehefa voninkaina anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ireo vanim-potoana ara-paminaniana. Ireo vanim-potoana ara-paminaniana. Resaka mikasika an'ilay vavolombelona roa sika omaly. Ireo vavolombelona roa dia aminany 80 amby 200 andro izy sady tafy lamba fisaonana. Izany dia ilay vanim-potoana 27 volana izay hanitsany jentilisa ny tanàna masina izay voalazan'ny apokalipsy 1:12 manitsaka ny fahamarinan'Andriamanitra mandritra ny 80 andro izay andro tsirairay dia tandidin'ny taona iray ao amin'ny apokaliptika manko ireo fahavalon'Andriamanitra ary ireo vavolombelon'Andriamanitra roa dia ny hoe ny testameta taloha sy ny testameta vaovao dia naminany hamely azy ireo mandritra ny vanim-potoana io ihany. Araka ny efa hitantsika ny Daniela 7:15-20 dia milaza fa ny fahefan'ilay tandroka kely izay ho teraka avy amin'ny fizarazaran'ny fanjakana Romanina dia hanenjika ny vahoakan'Andriamanitra mba rapatapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny resaky ny fehitrandro. Fehitrandro iray dia taona iray, izany hoe 700 andro zany, ary izany ny fehitrandro 3 sy tapany dia midika 720 andro. Ny apokalipsy 12 dia miresaka momba ny 720 andro izay hanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra. Io ihany koa dia miresaka momba ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny resaky ny fehitrandro. Fa amin'ny apokalipsy 13 kosa dia miresaka momba n'ilay 27 volana. Hitantsika miaraka ny 27 volana sy ny 80 andro ao amin'izany. Vanim-potoana ara-tantara iray ihany izay manana lafiny samihafa no resan'ireo faminanian'ireo. Rehefa maivanina ny fahefan'ny soratra masina dia ny fahefana hafa izay an'olombelona no mitsangana ho solony. Izany matetika dia mitarika ho amin'ny fanenjehana an'ireo mpiaro ny ten'Andriamanitra izay nitrango izany tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Papa tamin'ny taona 538 hatramin'ny taona 1798 rehefa latsaka tao anatin'ny aizina ara-panahy lalina ny fiangonan'ny vanim-potoana tenatenana makasika ny didin'olombelona. Nanaloka ny fahatsorany ten'Andriamanitra zany. Ny solo-toerana ny didin'Andriamanitra ny filazany tsara ireo fombafomban'ny olombelona, nikambana tamin'ny fahefam-panjakana mba hanitatra ny fahefan'ny tao Eropa manontolo ny fiangonan'ny Roma. Nandindritra n'ireo 200 taona teny tafy lamba fisaonana ny ten'Andriamanitra ireo vavolombelona roa. Totofana tamin'ny lovantsofina sy ny fombafomba maro ny fahamarinan'ireo. Mbola naminany hatrany anefa ireo vavolombelona roa nanohy ny tenin'ny Baiboly na dia toy anivon'ny aizina ara-panahy ireo aza dia voatahiry ny ten'Andriamanitra. Tao ireo nankamamby zany ka niaina araka ny fitsikiny saingy raha nampitaina tamin'ireo vahoaka marobe tao Eropa dia vitsy anifa izy ireo. Nahatoky tamin'ny ten'Andriamanitra araka ny natakarany azy ohatra ireo Vaudois, John Hus, Jérôme ary Martin Luther, Ulrich, Jean Calvin, John sy ry Charles Wesley ary ny mpanavao fivavahana maro. Dia rafitina ny lesona antsika androany dia tanteraka avokoa ireo vanim-potoana ara-paminaniana ireo ary mbola hitohy tanteraka ihany koa ny amin'ny zavatra tsy maintsy mbola iseho.
fantainina mipetraka dia amin'ny fahalalana ananantsika ankehitriny fahamarinana haitsika ankehitriny izay be lavitra noho ny tamin'ny anjon'ireo mpanavao ry fivavahana kristiana ry Jonas ry Vaudois ry Martin Luther. Ny fantainina mipetraka amintsika dia hoe efa mitombo be tahaka ny ananan'ireo ve ny finoantsika an'Andriamanitra. Azontsika inoana sy itokiana tanteraka ve ny famonjena ary manao ahoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Inoako iriko tokoa mba hitombo mandrakariva ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary hanana fanandramana vaovao aneny tsirairay avy. Amen. Anay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'ny lesona nomenao anay io. Misaotra ihany koa Tompo izay mampiseho ny fahamarinanao aminay. Tsy maintsy tanteraka avokoa izay nolazainao satria Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fa rehefa maminany dia milaza tokoa ny zavatra rehetra tsy maintsy hisy eo. Izay dia ampio mba hatoky ianao mandrakariva, tsy salasala fa indrindra hitoky iny amin'ny teny fikasanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.